lohahevitra an'io dia fahasalaman'ny beantitra. Misy miantoka ve ny fahasalaman'ny beantitra any aminareo? Izy? Any aminay zany tsisy miantoka fa dia ny fianakaviany ihany miantoka azy. Raha ny any aminay aloha zany beantitra dia tsisy miantoka. Le hoe misy miantoka ny beantitra aloha dia sarotra fa mipetraka amin'ny zanaka aman-jafiny efantitra manko izy. Tsisy. Fianakaviana? Tsisy. Fianakaviana ihany miantoka ny beantitra rehefa marary. Tsisy miantoka. Ilay zanany ihany miantoka azy. Tena tsisy miantoka aloha zany fa dia ny ao an-tanàna ihany miantoka ny misy any ohatra ny orinasa kinapy. Ia, fianakaviana. Raha ny tianao, tazoma ao an-trano ve sa alefa amin'ny toeram-pitaizana beantitra no mety? Inona no antony? Arakaraka ny fianakaviany ihany ka. Raha ohatra ka ny fianakaviany mahazaka azy afaka mikarakara tsara dia tsara ho azy ny mipetraka ao amin'ny fianakaviany. Fa raha ohatra ka sendra an'ilay fianakaviany tsy mivaky loha ray aman-drenireo dia mapetipety kokoa ny beantitra ny apetraka amin'ny fitaizana beantitra ireo. Raha araka ny hevitrako manokana aloha zany dia tokony mitazomina ao an-trano beantitra. Antony dia mbola kely agnao taizany dia sahala hoe zany tsy manaja azy satria valom-babena tokony ilana. Dia mba manao an'izany valom-babena zay. Fomba malagasy dia tsy mety zany hoaterina amin'ny toerana fitaizana beantitra zany fa tsy maintsy miantitra amin'ny zaza hendry ao agnatin'ny tokantrano izy mipetraka ao agnatin'ny tokantrano zany ray aman-dreny nabenao izy dia alefa namanokana ve rehefa fatotra. Tokony averina ampiasaina ve ny karatra maitso raha ny hevitrao? Inona no antony? Tokony ilaina satria tsy manana zavatra ilaina daholo mahitsy izy. Tokony averina ny antony satria mba fampirarakely ho an'ny antitra. Raha araka ny hevitra aloha dia tena ilaina ary mahomby ny fampiasana azy mba hanamaivana ny vola mivoaka amin'ny beantitra izay efa tsy mandray karama feno intsony. Ie, tokony averina tegna manamora ny fiainana ny beantitra. Ie, aloha averina dia amin'izay mba tsy sahirana koa na mitaiza. Raha tian'izy dia hoe tsara iny averina ny karatra maitso satria mba miaina kely zany ny zavatra ho an'ny olon-dehibe zany mba miaina kely ny tenana ny zavatra ohatra hoe mandeha bisy dia miaina kely. Ie, satria mba tsy dia misy dépense firy eo amin'ilay beantitra. Ie, satria mba fimpinjovana ny beantitra amin'ny zavatra rehetra, zavatra publika rehetra tany. Ia, tokony averina satria mba hanomezana tombontsoa an'ireo zokiolona. Ankasitrahanao ve ilay lalàna vaovao mampiembotra ny taona fisotroan-dronono 5 taona ho an'ny lehilahy ary 10 taona ho an'ny vehivavy? Lazao ny antony. Sy antony dia zany noho ny zo fanapahan-kevitsany amin'ny fotoana amin'izao amin'ny andro fandrosoana zany dia mila hanana tombontsoa zany ny faramandimby afara. Tsy tokony hiemotra ny antony satria lasa raha jerevana ny tany hoe taux de mortalité ny malagasy aty amin'ny 50 mahery aty ary ny olona dia efa maty. Dia raha 15 taona izy vao alefa fisotroan-drononony dia ny volan'ny fisotroan-dronon'ny fanjakana raisiny foana ny fanjakana zany lasa mahazo bénéfice dia le tompony vola zany hoe ny mpiasa lasa zara fa mandray fisotroan-dronono izy afaka 2 taona izy dia mety efa ho maty. Arakaraka io raha ohatra ka ho an'ireo mpiasa mpanjakana na ireo mpiasa izay be karama dia tena mety aminy mihitsy zany ireo miasa hatramin'ny 15 taona an'io. Fa raha ho an'ilay olona kelikely karama raha tsy laza fa tsy mpampianatra tsy mahamenatra ho ny tena zany fa ny tena mpampianatra raha ny karama kely igny no mbola ho entina hiasa koa ny sakafo tsy ampy ny tena antitra ny vovo-dakire mbola mamely zay moa ny fantatra aloha zany satria eo no sehatra misy ahy dia aleo ferana amin'ilay 10 taona iny fa vitsy amin'ny mpampianatra zany no mbola manana hery après 10 taona zany ho entina miasa.